Rahaba antsika rehetra ry rahavavy sy anadato mitompo dia tononoko aminao izay mandre izao fifampizarana izao ny fiadanan'i Jesosy Kristy dia hanjaka tokoa ao am-pony ny zanaky ny fiadanana rehetra izany fiadanana tononona eto izany. Amen. Izao vanandro misy antsika izao dia fotoana ry vanandro tokony fifampaherezana ho ataontsika velonaina ka ampaneritretena lehibe sy ampitiavana no anekeko hitondra izao teny fifampaherezana izao ho amintsika velonaina rehetra ka mandre izao fifampizarana izao. Mialohan'izany nefa dia tsara raha miditra amin'ny vavaka antsika aloha mialohan'ny andrenesantsika ny teny. Ndao ary vavaka isika. Raio rainay amin'ny analan'i Jesosy ianao. Misaotra anao izay Tompo satria mbola afaka andre ny amin'ny feonao, mbola afaka mifampahery sy mifampizara amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra anao ihany koa fa manana n'ilay fananao masina izay afaka hampianatra na eto indray, afaka hanokatra ny atom-panahana rehetra fa indrindra ny sofina izay miheno eto androany dia tsy hisy hiala-maina fa ny fananao masina mihitsy ny Tompo no hanokatra ny fandrenesana ary hanokatra ny fo ihany koa mba tena handray hidianan'izany teny izany ary toy ny tany lonaka mihitsy satria ny tany rehefa lonaka ka ilatsana voan-javatra iray dia tsy maintsy mitsiry, tsy maintsy mamokatra ary tsy maintsy misy voa. Noho izany Tompo ny fo rehetra izay mandreto amin'ity anio ity dia samy ho tany lonaka ka haniriany teny izay milatsaka ny anatin'ny fo dia tsy maintsy hisy fisokafan'izany, fivoaran'izany ary tsy maintsy hisy raviny izay voa mivoaka amin'izany tany lonaka izany ary dia tsy maintsy hisy voa ihany koa. Ka miasa mahery Tompo fa indreto izay rehetra manana sofina hiaino ny feonao fanahy masina, hiaino ny teninao eto indray androany ka mitenena any am-ponay tsirairay avy izay rehetra manongela-tsofina eto amin'ity anio ity dia samy tsy hisy hiala-maina. Eny fa na ny mizara na ny mihaino dia samy tsy hisy hiala-maina fa samy ny handray an'izany teny na izany voa alatsaka ny anatin'ny tany lonaka izany. Dia misaotra sahady Tompo ary hatombokay amin'ny analan'ny anaranao Jesosy Kristy izao fifampaherezana izao. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Amen. Ndao ary hojerevantsika ny tenin'Andriamanitra izay ato amin'ny Baiboly. Mino fa manana Baiboly ianao ao dia hojerevana ny teny ao amin'ny Salamo. Salamo faha 470 dia hovakintsika ny teny manomboka eo amin'ny 1 fa mialohan'izany efa dia hojerevantsika aloha ny soramandry na hoe ny titra eo ambony dia ny hoe fahatokiana an'Andriamanitra fiarovana mafy. Vao mamaky an'izay lohateny izay tsika dia efa mamelombelona ny fanahy sahady. Ndao jerevantsika ny teny manomboka amin'ny 1 dia avy hatrany dia tonga dia ilay teny mihitsy no andeha hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hovakiana ny teny. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Faharoa koa izany no tsy hatahorantsika na dia ho levina aza ny tany na mifindra ho any anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra. Fahatelo na miraondrohona sy misamboaravoara aza ny onjany ka mihorohoro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany. Amen. Andao hidana kely ery ambany eo amin'ny 7 ny anaran'i Jesosy. Jehovah tompony maro no momba antsika, Andriamanitra ny Jakoba, Andriamanitry Jakoba no fiarovana avo antsika. Fahavalo avia jereo ny asan'i Jehovah izay mahatonga faharavana ety an-tany. Ry amin'ny farany ambany indray dingantsika ry amin'ny 10 ny anaran'i Jesosy. Mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra hisandratra amin'ny firenetsamy hafa aho, hisandratra amin'ny tany aho. Farany Jehovah tompony maro no momba antsika, Andriamanitry Jakoba no aro ho antsika. Amen. Amen. Halleluia. Izany no teny izay fifampaherezantsika indray eto an'ity anio ity.
araka ny nentina teny am-piandohana dia hoe fotoan'izao i fifampaherezantsika ry rahavavy sy anadahy izay mandre amin'izao fifampizarana izao. Vao namaky ny lohateny tery ambonitsika dia nahita tsara ny hoe fahatokiana an'Andriamanitra. Vao mamaky izany tsika dia efa manontany teny hoe za ve mahatoky an'Andriamanitra? Satria rehefa ianao zany mahatoky an'Andriamanitra dia mazava manana n'ilay fiarovana mafy. Ary rehefa mafy io fiarovana io dia tsisy afaka manongotra ohatran'ireny manongotra anana ireny ngotako ty fa tsy ilaiko sy ny ohatr'izany, fa tena fiarovana mafy izay tsy azon'ny olona kitikitihana rehefa mahatoky an'Andriamanitra ny olona iray. Aleloia, mahafinaritra ny ten'Andriamanitra ary efa mampahery sahady ary mampaniraka antsika rehetra aza mitoky amin'ny olombelona na amin'inona na amin'inona fa mitokia apetrao ny fahatokiana rehetra amin'Andriamanitra mba ho feno fiarovana ianao amin'ity fiainana ity izay arahantsika mahita loatra ny zavatra misy amin'izao vaninandro iainantsika izao. Misamboaravoara ny fiainana, mikorotana ny fiainana, fa zaho sy ianao napetraka ety amin'ity fiainana ity ahita maso sy andreny amin'izany. Eto eo amin'ny andininy voalohany eo dia hitantsika sahady hoe Andriamanitra no aro no hery ho antsika. Hery izy hery ho antsika olombelona rehetra izay manam-pofinaina, fa tsy ho an'iza koa ny fa ho anao izay mandray izany teny izany. Hery ho antsika izy, tsy vitany hoe hery fotsiny izy fa mbola mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Isika amin'ny fiainana maro ny fahoriana izay misy, korotana ny fiainana any amin'ny andavanandrom-piainantsika any misy karazam-pahoriana any izay tsy maintsy mitranga satria izay isika raha vao ato amin'ny tompo maro ny zavatra hisedrana eny amin'ny fiainana eny. Fa eto ny tompo dia efa manome hery ianao sahady, mampahery ianao sahady. Izy no aro sy hery ho anao ary mbola tsy vitan'izany fa mpamonjy anao amin'ny fahoriana. Mety hoe fahoriana ohatrany ahoana moa izany izao no misy amiko sy aminao ao. Inona ny fahoriana mety manahirana ny lohanao ary rehefa mandalo izay fahoriana izay, iza no atsoinao, iza no tadiavinao? Mitady olombelona ve ianao sa miantso an'ilay mpamonjy mora azo indrindra? Eto dia te-hiteny aminao ny tompo satria mety misy olona mandalo an'izay fahoriana izay, mandalo fahasarotana amin'ny fiainana, mety efa moron-teva-piainana ny fiainana, efa morona hantsana ny fiainana, fa eto ny tompo te-hiteny aminao, atsoy izy dia ho valiana ianao. Manana sofina hoentina miaino ny Andriamanitra antsika. Raha ataontsika hoe amoron-tevana tokoa ny fiainanao, namorona lavaka no misy ianao, hiantso olombelona ianao, niantso pastera ianao, niantso rahavavim-piara-mivavaka ianao na anadahy. Mety ho voantsonao izy fa eo mbola lavalava ny fotoana, mety mbola maka telefona ianao, mbola hitady ny anarany, hitady ny kontaktany, avy eo izay vao hiantso raha ho azy koa azy izy, fa mety raikitra izy na mety maty ny telefonany dia ahoana? Tsy mahavonjy. Tsisy maharatsy ny fiantsoantsika na firaisam-bavaka amina mpanompon'Andriamanitra na pastera izy na mpiara-mivavaka, tsisy maharatsy an'izany ary tena ilaina izany. Fa eto ny teny dia te hilaza aminao, tsy maika antsika hiantso olombelona fa miantsoa an'ilay mpamonjy mora azo indrindra. Rehefa miantso azy ianao amoron-teva-piainana izay na amorona lavaka ohatra no misy an'olona iray dia miantso avy hatrany amin'ny feo mahery, miantso ny anaran'i Jesosy izy dia ho voavonjy eo no eo, tsy milatsaka any an'izany hoe tevana na hantsana izay misy an'izay fiainana izay na hoe misy azy. Raha olombelona no atsoina, ataontsika hoe afaka izany ilay pastera ohatra natsoinao, mety mbola ela be izy vao tonga eo, mety tsy tonga eo no eo, fa ny tompontsika izay manana feo, manana sofina afaka handreny amin'ny feontsika, afaka mamonjy ianao eo no eo rehefa miantso azy amin'ny feo mahery ianao. Mpamonjy mora azo indrindra izy, eo amin'ilay fahasarotana, eo amin'ilay fahoriana mafy misy ianao mihitsy no hiantsotsonao azy, hitadiavanao azy, dia mamaly anao izy. Fantaro fa ny tompontsika dia disponible foana izy amin'ny fotoana rehetra ianao miantso azy dia mamaly anao izy, miaino anao izy. Amen. Zany mihitsy izy.
efa namonjy antsika tany andavaky ny fahotany izy efa nanala antsika tany tapelantanany devoly izy mbola mamonjy antsika koa izy amin'ny fahoriana mandalo eny amin'ny fiainantsika eny amin'ny karazana hansa-piainana fahoriana inona ny zavatra manjoanao ao latsaka ny anatin'ny lavaka itoko ny fahotana ve latsaka ny anatin'ny fiverenan-dalana ve latsaka ny anatin'ny famuzapo ve latsaka ny anatin'ny fahaverezana latsaka ny anatin'ny inona fitsangajangana karazam-pahotana ny latsahany fiainanao antsoy Jesosy amaly anao izy amen izao fiainana misy atsika izao amin'izay efa nilazaina teny am-boalohany fa maro ny zavatra lalovana eto amin'ity tany ity misamboaravoara ny fiainana mikorotana izao tontolo izao tsisy na firenena iray miangana fa samy misy fahoriana samy misy fijaliana fa zao ny zanak'Andriamanitra napetraka amin'izay tontolo izao zay miaina ato amin'izao tontolo izao zay ary dia tena hoe mahita maso mandreny amin'ny sofina fa ozy ny tompo hoe matokio izy ety amin'izao tontolo izao nareo no ahita fahoriana fa ozy izy eo matoky fa za efa naharesy izao tontolo izao ety amin'ity izao tontolo izao ity tokoa tsika dia mahita karazam-pahoriana ary efa marina izay teny izay miara miresy lahatra any amin'izany tsika mahita ny maso ny sofina anankiroa mandre isan'andro vaovao ary vaovao aty misy fahoriana trangan-javatra loza sy ny haitany zany rehetra zany efa mifamaofao ohatra ny feon-dranomasina mirondrona misamboaravoara ny fiainana rehetra fa zao matoky ozy izy ny tompo efa naharesy izao tontolo izao ny tompontsika ary isika izay fampandresy mazava ho azy satria fa manana azy ianao izay efa nandray azy o tompo sy mpamonjy teo amin'ny fiainanao mihitsy izay voalaza zay matoky tsisy tokony atahorantsika amin'izao fiainana izao na dia ho levina zany tany na dia findra any anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra na dia mikisaka ho fagagana hoay ary to tendrombohitra be to mifindra nakany amin'ny ranomasina fa ahoana na dia mirondraona na dia misamboaravoara aza ny fiainana dia matokio zao ny tompo ndao tsy hatahotra sika zanak'Andriamanitra napetraka ahita ary isika fa resy lahatra mihitsy ny amin'ny fahamarinany teny tsy mbola maty izao sy ianao ka nahafantatra ny fahamarinana tena marina fa ny aparany any dia ho feno zavatra feno andro mahaory dia tena ao anatin'ilay fahoriana marina tsika io nefa maty zany zao tsy mahita an'izao zavatra hitantsika izao tsony tsika izao resy lahatra ny fahamarinany teny marina loatra ny tenin'Andriamanitra ery amin'ny fafito angeo dingantsika Jehova tompony maro no momba antsika mazava Jehova tompony maro tsy le olo tianao no mombanao mety mampanantenanao izy zavatra fombana sy ny fitiavana ianao fa eto Jehova tompony maro no mampanantenanao hoe mombanao amin'ny fiainanao rehetra ary efa lazaina fa tompony maro izay hoe olombelona rehetra amin'izao tany izao zany dia izy ny tompo fa zao indrisy misy ny mino azy misy ny tsy mino azy fa efa marina foana io teny hoe tompony maro ny Andriamanitra tsika haleloja avy eo izy jereo ny asan'i Jehova jereo tsara ohatra ny hoana ny asan'i Jehova ary efa mazava fa izy ny tompony fahefana hatrany an-danitra hatretỳ tany ravany io dia ravany ho avalona ohatra ny mamalona lambo io dia mivalona ho akorotana io dia korotana ao votany teto ny olony dia tsy maintsy ho tanteraka avokoa zany rehetra zany fa zao hoe ianao izay zanak'Andriamanitra ianao izay fahato amin'ny tompo aza mipanika aza matahotra amin'ny zavatra mifamaofao amin'ity fiainana ity jereo tsara Jesosy rehefa teny ambonin'ny sambo izy sy ny mpianatra ohatra ny ahoana ny samboaravoara ny ranomasina ny rivotra ohatra ny inona ny taraina ny mpianatra fa inona ny nataon'i Jesosy natory ny lamina izy niadana patoriana tsara izy jereo fa sady nisy ondana misy natoriany teo izay mihitsy ny tompontsika ianao izay efa nandray azy eo amin'ny fiainana tsy niraidraisina fotsiny izy akoriny ka hoe maka sisiny fa tena anjakany tokoa izy no velona ao anatinao ka raha izy ny tomponao izy no velona ao anatinao izy ilay miaraka aminao tsy tokony tsika hatahotra fa satria tokony hiadana fa satria manana azy
tokony ilamina ny fosiny saina na misamboaravoara zao fiainana zao na mikorotana zao tontolo izao. Ny zanak'Andriamanitra tsy mba natao hikorotana sy panika ao anatin'ity fiainana ity. Ao anatin'izay nefa raha misy ny fahoriana mety hoe mianjady ao anatin'ny fiainantsika ao, mety ozy ianao hoe za efa nitaraina tamin'i Jesosy, za efa nivavaka andro manalina rehefa tena mifady hanina sy ny sisa, fa toa tsy mba mahino ny feo koa Andriamanitra ary toa tsy mba mamaly aho izy tena manana anazy marina ve tena fa nandray azy teo amin'ny fiainako marina ve dia ahoana ny inoko fa izy tokoa mivelona tao anatiko. Dia efa marina izay fa zao mety avy aminao no antony tsy hahenony ny feonao, mety avy amintsika tsirairay no antony tsy andrenesan'ny tompo ilay feontsika mitaraina sy miantsoantso azy amin'ny andro fahoriana misy eo amintsika. Dia inona izany? Ny fahotana. Mety amin'ny fahotana, mety amin'ny zavatra tsy mety ataonao ao no sakana dia maneno fotsiny ny kompantsona ny feontsika tsy henony satria misy fahotana, misy lolompo, misy fahakalana, misy tsy fitiavana. Misy karazam-pahotana izay fikirantsika, izay tsy avototra antsika fa tazomina foana ary miaina tsara ianao ao anatiny ao. Nohon'izay rehefa tonga ny fahoriana, eo no vao hiantsoantso, tsy reny akory izay feo izay. Na hidradradratra eo izay ianao na hitomany aza satria misy fahotana tsy foinao ao, misy zavatra tazominao ao dia tsy handreny amin'ny feonao mihitsy izy. Efa marina io hoe mora azo izy, tena marina izany. Fa mety amin'ny maha tsy mahamora azonao azy dia nohony amin'izay fahotana izay iainanao izay. Dia inona izany no atao? Mibebaka. Miala mahafoy ny amin'ny lalak'aleny lalan-dratsy rehetra, ny amin'ny fahotana izay mamatotra antsika, misy fanapahan-kevitra raisinao ao anatiny ary mibebaka marina ianao, miala ny amin'izany fahotana izany ka rehefa amin'ny fotoana ianao izany mivavaka, mibebaka, mifona amin'Andriamanitra, amin'iny fotoana iny ianao no misy ny fahoriana, aoriana ny fibebahana, no misy ny fahoriana. Ka rehefa miantsoantso ny anaran'Andriamanitra amin'ny moritevam-piainana ianao na amin'ny antsana misy ianao na amin'ny lavaka misy ianao na lavakitroky ny fahotana misy ianao, rehefa nibebahanao iny avy hatrany Jesosy dia mandreny amin'ny feonao, tonga dia misy entona akasitrahany ilay feo midradradratra. Sensible be ny sofin'Andriamanitra, tsy lalindalovana ny sofiny ka hoe tsy hare ny amin'ny feontsika raha ohatra ka tsy miaina amin'ny karazam-pahotana ny olona iray. Ampaherezina ianao androany. Mety ianao mihitsy izay mandre izao fifampizarana izao no miaina amin'izay fahotana izay. Ialao aloha izay. Asory aloha ny zavatra mety ho sakana tsy andrenesan'Andriamanitra ny feonao. Manana sofina entina mihaino ny Andriamanitra antsika na tsy hitanao maso azy izy. Manana maso afaka mahita tsara eny amin'ny tontolo rehetra eny izy. Mandre sy mahita maso izy. Fa mety antony avy ety amiko sy avy aminao no antony sady tsy ahitana ianao no tsy andrenesan'ny feonao. Noho izany mila ialana ny fahotana, mila hajanona, hatsahatra ny zava-dratsy rehetrarehetra, ny fahazaran-dratsy mety mivezivezy eo amin'ny fiainanao, fahalemena, ny toetra ratsy rehetra. Fa indrindra ny amin'ny fahotana izay iaranao miasa amin'ny izao tontolo izao, azafady. Na hoe ny amin'ny fahotana, ny amin'ny fiaranao miasa amin'ny devoly, ny amin'ny fijangajangana, ny amin'ny karazana zavatra rehetra mety hoe ampirafesanao an'Andriamanitra, dia lasa tsy mandreny amin'ny feonao Andriamanitra. Ka tianao ren'Andriamanitra ve ny feonao? Te hiantsoantso azy amin'ny feo mitaraina ve ianao? Eto Jesosy te hampahery ahy, te hampahery ianao androany. Mibebaha. Ialao ny fahotana. Ary rehefa miala amin'izany ianao dia apetrao ilay fitokisana, matokian'Andriamanitra mba ho feno fiarovana mahery amin'ity fiainana ity izaho sy ianao. Ialao ny fahotana. Ialao ny fahazaran-dratsy. Izany hoe misy fahavononana any aminao, fanapahan-kevitra, premier pas any aminao aloha ny voalohany. Hatsaharo ny zavatra rehetra mety mampalahelo an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ao. Fa tsy haheno ny feontsika mihitsy izy.
raha ohatra ka mbola izay ny ainatsika. Fa aorianan'izay nefa efa omeny anao ny teny fampahirizana eto androany. Izy ilay mpamonjy mora azo indrindra. Mora azo, tsy mila manao rendez-vous, tsy mila mitady fotoana na hoe maka telefona dia vo hitady contact sy ny sisa, hiantsona mpanompon'Andriamanitra sy ny sisa, fa izy ny feonao fotsiny, tsy mila position tanana miasa amin'izany, feo miakatra. Any amin'ny Jeremia any toko 7:20 any raha tsy diso azy fa 7:30 na izay sy tsy tadidiko any amin'ny Jeremia 29 any misy an'izay hoe raha hitady amin'ny fonareo rehetra, hikatsaka amin'ny fonareo rehetra dia ahita azy tokoa isika. Ahita ny Andriamanitra velotsika. Ozintsika nga izy hita. Ka hoe fanahy tsy hita maso. Hitanao izy rehefa mikatsaka azy ianao amin'ny fonao rehetra. Ny bebanao sy fonanao, hitarainanao. Sy mitady ady ahita azy ny Tompo. Tady azy ve ianao? Te hanangam-peo aminy ve ianao? Tsy lalindalovana ny sofiny famaretsara androany. Ampahery anao Andriamanitra. Izy no hery antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izay misy eo aminao. Fa nefa atao azo antoka fa hibebanao aloha ny fahotanao, hialao aloha ny fahazaran-drasy rehetra, vo azonao ty teny ty. Dia mitoetra amin'izay ianao amin'ny fahatokiana azy rehetra mba ho feno fiarovana tsara sady mahaorina ny fiainako sy ny fiainanao. Amen. Izay ara no teny tiany Tompo ampaherizana antsika androany ka tiako hisaotra an'Andriamanitra tsika, indrindra fa ianao izay nandray an'izay kely na dia mba kely fotsiny aza no voarainao tao anatin'izay teny izay dia ndaosika hisaotra ny Tompo. Halleluja. Raha eo misaotra anao zahay satria tsampanay loatra fa nandren'ilay feon'ny mpiandondry tsara izay androany. Nampatsiahana indray ny amin'ny tokony iainanay amin'izao fiainana sarotra be izao. Ary niteny taminay fa tokony hibebaka sy hiala amin'ny fahotanay izahay mba tena hitarainanay amin'ny fotoana amin'ny andro fahoriana misy eo aminay ka horenesinao ny feonay. Jesosy maro tokoa ny fahoriana izay misy aminay olombelona. Na zaho miteny na ny rehetra izay mandre izao fifampizarana izao samby mandalo izany fahoriana samy hafa izany. Jesosy nefa mahatoky izay fa ianao ny efa nilaza fa matoky fa ianao efa naresy izao tontolo izao ty izay feno fahoriana. Tena feno fahoriana ary tsy lainga fa tena marina. Mahita masonay ary mandreny amin'ny sofinay Jesosy ny amin'izao fahoriana misy amin'ity zao tontolo izao ty. Misamboaravoara ohatra ny onjan-dranomasina ny fiainana. Sarotra ny fiainana. Tady verin-dalana ny olona. Tady ho kivy ny olona, tsy hita ihany hoe roviana ianao ilay Jesosy nampanantena no avy. Tady angatsipo ny olona. Fa androany nampaherezinao indray izahay Jesosy. Hatoky ianao izay fa marina amin'ny teny fampanantenana rehetra ianao. Tsy olombelona ka handainga ianao na zanak'olombelona ka hamitaka anay. Fa marina ny teninao rehetra. Noho izany Jesosy, raisinay amin'ny mpinoana ny teninao. Inonay ary itokianay feno fa marina loatra ny teninao. Fa milohan'izany nefa Tompo omeo anay tsirairay avy izay mandre izao hafatra izao ny fandavatena, ny fanekena marina fa tokony hialanay ny fahazaran-drasy. Ny fahavononana anao divorce amin'ny Satana devoly, hiala amin'ny fahadalana sy amin'ny hafa ka hialanay tanteraka amin'izany ka hidiranay ato aminao. Te hiala tokoa izay ny amin'ny fahotana. Te hitsahatra tanteraka, te tena no divorce tanteraka amin'ny Satana devoly amin'ny endriny samy hafa matorany ny olombelona rehetra. Izahay rehetra Tompo. Te hiala amin'izany karazam-pahotana izany izay. Tsy manana hery hoentina miala ao anatin'izany. Fijangajangana, fahotana, lolo-po, fahatezerana, tsy fitiavana, fahakalana. Tompo, meo anay ny hery hialanay ao anatin'izany. Ary indreto izay vonina. Anapa-kevitra, anaiky anao, ho tompo mpamonjy ao amin'ny fiainanay ary efa nanaiky koa ny rehetra dia meo hery, handrosoana hery ao amin'izany Tompo. Andananay zoranay, hinonay ny teninao fa marina loatra ny teninao. Hitoky aminao izay, mba hanana fiarovana mafy amin'ity fiainana lalovanay ity, hanana fahatokiana marina fa Andriamanitra mahatoky ianao.
tsy mietehitra amin'ny azo boboka no mietehitra aminao Andriamanitra. Mietehitra amin'ny Andriamanitra velona. Jesosy Kristy ao. Misaotra anao zahay. Misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny fampaherezana, misaotra ny amin'ny fampanantenana fa manana hery ho anay indray. Hiainana hitoetra ny anatinay izay androany. Satria fa niteny ianao teo hoe ianao no Andriamanitra herinay, tomponay, mpamonjy anay amin'ny fahoriana rehetra. Aoka izay tsy hiantso vonjy amina olombelona fa any aminao aloha ny voalohany indrindra. Hiantsoantsonay, hitarainanay amin'ny fahoriana izay manjady aminay. Satria ianao fa marina ny tenao hoe mpamonjy mora azo indrindra ianao. Porifoy aminay ary izany Tompo. Halleluja, misaotra indrindra anao izay. Ary amin'ny analan'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay sy hametrahana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Halleluja. Amen. Amen. Ya dia samia raha tahiny Tompo ry rahavavy sy anadahy rehetra izay nandrea ny amin'ny fifampizarana. Mino aho fa nandray ianao na dia mba kely fotsiny aza no raisinao tao anatin'izao fifampaherezana izao dia iminotoko fa Jesosy no niteny taminao dia miaina tanteraka amin'ny fitokiana, amin'ny fametrahana ny fitokiana rehetra amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mba hitanao an'izany hoe marina fa miaro tanteraka anao tokoa izy. Dia samia raha tahiny Tompo ho aminao izay nandreny ny fiadanan'i Jesosy. Halleluja. Amen.